ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ho voaravin'ireto taranaka teoriana ve ny karazana disadisa mipetraka ao amin'ny palais de Buckingham, ananany ve ny fahendrena izay nananany mpanjakavavy Elisabeth II fahizay izay vehivavy nahay nilomano tao anatin'ny ataontsika hoe diplomasia, tao anatin'ny atao hoe fandravonana ny karazana disadisa eo amin'ny fifandraisana maha-olombelona na tao amin'ny tokantranony zany na teo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eran-tany, satria dia toa olona izay tsy mitsinjo lavitra ny hoaviny zany karazana fanjakana, karazana ampira izany zany no amin'izao fotoana izao, fa toa ny fo na ny émotion zany no tena betsaka zany manjaka ao amin'io palais de Buckingham io amin'izao fotoana izao. Izany hoe tsy misy intsony zany ilay lidera izay mpandrindra ny karazam-pifandraisana rehetra ao amin'ilay fianakaviana, satria dia samy manana ny toetrany daholo ireo karazan'olona rehetra amin'izao fotoana izao, ary mbola mipetraka ao an-tsain'ny tsirairay ve ny foto-kevitra ijoroany dia ny hoe fampandrosoana ny Angleterre, sa ny hoe efa samy mitsinjo ny tombontsoan'ny tsirairay sy ny comfortny madinidinika amin'ny sambatan'olona, fanontaniana mipetraka zany izay karazan-javatra rehetra miseho amin'ny fianakaviana ny mpanjakavavy Elisabeth II amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ity boky izay nosoratan'ny Prince Harry ity zany dia hita fa tena ao anatin'ny sincérité tanteraka na ny fahatsoram-po zany no nanoratany an'ity boky ity, ary dia ny vetsivetsim-pony rehetra mihitsy zany no tantarainy ato anatin'ity. Kanefa izany hoe fianakaviana mpanjaka na ny fianakaviana izay hoe mitondra ny Angleterre sy ny hoe mitondra ny tany sy ny fanjakana izay azo lazaina hoe eran'izao tontolo izao, dia tokony isaina amin'ny saina izany fa tsy dia tena hoe any amin'ny fo tanteraka. Ka eo zany mantsy ny hoe idiran'ilay hoe fifandraisana amin'ny maha-olombelona, satria samy manana ny toetrany daholo ny olona rehetrarehetra. Misy zany ny misaina bebe kokoa amin'ny fo, ary misy zany ny misaina bebe kokoa amin'ny saina. Kanefa mila zany ny équilibre amin'ireo roatota ireo rehefa misy zany ny karazan-javatra izay hoe situation atrehana zany. Ka ny zavatra izay hoe tsikaritro zany tato anatin'ity boky ity dia betsaka zany ny hoe fitarainana nataony Prince Harry zany teo amin'ny hoe fifandraisany tamin'ny zokiny lahy zany ny Prince William, zay hoe izy zany no ho successeur ny trône rehefa rahatrizay. Mpirahalahy izay ataontsika hoe tsy mifankafohy tamin'ny mbola kely zany, satria dia ahitatsika tamin'ireny hoe finerahan'ny princesse Diana ireny zany dia izy roa lahy tao aorianan'ny cercueil-ny reniny zany, izay nahotsa dia nahotsa tokoa zany ny Anglisy tamin'izany andro zany, satria ny princesse Diana dia olona tena akafizin'ny Anglisy tokoa izany. Inona nefa zany no nahatonga an'ireto hoe printemps-po izay nanjary mpifahavalo mihitsy amin'izao fotoana izao, ary dia ahina mihitsy zany ny fisaraham-bazana tanteraka, ary ny mety iatefa hatrany amin'ny faharavan'ny fanjakana ny trône an'izany hoe famille royale ao amin'ny Anglisy izany ity disadisany izy mirahalahy ity. Kanefa dia
fantatritsika tsara fa izany hoe famille royale ao Angleterre izany dia isany mitondra ny maha izy azy izany ny anglisy ary dia mety andeha etefa hatrany amin'ny ataontsika hoe zany hoe fitotonganany maha izy azy mihitsy zany ny anglisy miaraka amin'ny fitotonganan'ny toekarena izany zavatra rehetrarehetra izany raha ohatra ka tsy voafehy. Tantarainy ato daholo zany ny hoe ny fankahitana izy sy Meghan izay hoe vehivavy amerikana actrice divorcée zany izay hoe latsa-pitiavana tamin'io vehivavy io zany ny Prince Harry ary dia natao mariazy magotrokotroka tokoa tamin'izany andro zany ny hoe fampiakarana any Meghan. Dia tantarainy ato daholo zany ny hoe ny fomba ny fankahitany tamin'ny Meghan zany dia matetika mandeha ao Angleterre izy zany manao voyage d'affaires na mijery tennis izany satria mpinamana akaiky zany izy sy ny mpilalao tennis malaza Serena Williams. Ka misy zany ny hoe namany Meghan zany izay hoe namany Prince Harry koa zany. Ka io tovovavy io zany no hitany niara-nandihy tamin'ny réseaux sociaux Instagram zany dia nanaitra azy zany ny fahitana any Meghan dia latsa-pitiavana izy zany ka nanontany an'ilay namany Violette ny anaran'ilay namany zany hoe iza io tovovavy miara-mandihy aminao io dia taorinan'izay zany dia nataon'ny Violette zany ny fampidirana ny fifankahitan'ny Meghan sy Prince Harry ary dia nandeha tamin'ny fifankatiavana izay lalindalina kokoa zany ka dia tantarainy ato daholo zany ny fomba ny fankahitany fa dia hita fa tena fitiavana tokoa zany no nisy teo amin'ny Prince Harry sy Meghan izany. Ka teo amin'ny fidirany tao amin'ny famille royale zany teo no nisy ny disadisa. Fanontaniana mipetraka moa ve i Meghan no tsy nahay nanao ny adaptation tao amin'ny famille royale sa ny famille royale mihitsy no tena nanao toera-tsy-zaka satria tantarainy ato zany ny karazana ataontsika hoe zany hoe fifamizam-bizanana moa zany no azo itenenana azy dia misy ihany koa zany an'ireo hoe karazana propos rasista izay hoe tsy zakan'ny Meghan zany ny fiatrehana azy dia ny hoe commentaire ohatry ny ahoana moa zany ny zaza ateraky izy mivady io moa ve ho mainty ohatran'ireny ohatran'izay zany lay commentaire dia misy ihany koa zany ny hoe karazana famingavingana ny fiavian'ny Meghan zany satria ny renin'ny Meghan moa zany dia avy amerikanina mainty hoditra ny papany amerikanina fotsy hoditra dia ny mamany Ramatoa Doria zany dia tena nipetraka teny akaikikaikin'ireny ataontsika hoe ghetto ireny zany na ilay hoe toerana misy ny mainty hoditra mahantra zany tany États-Unis ka dia manao karazana zany hoe indirecta amin'ny izay hoe fiavian'ny Meghan izay zany ny tao amin'ny palais de Buckingham. Tsara ho fantatra fa misy ihany koa an'ireo hoe karazam-behivavy nanodidina an'izay karazam-pifandraisana izay efa noresahako teto daholo ny hoe ny disadisan'ny vehivavy dia mety mitondra hatrany amin'ny faharavan'ny entreprise iray. Misy ny boky izay nisoatan'ny psychologue anankiroa zany amerikanina roa vavy izy no nanao an'ilay
nanoratra n'ilay boky zany nanao karazana zany izy fanadihadiana tao amina entreprise maromaro izay nikatona zany a tao États-Unis dia ny disadisa-behivavy tao zany a no natonga an'ilay a fikatonan'ny akamaroan'ireo a entreprise ireo ka rehefa mamaky an'ity boky ity zany a ny tenako dia hitako fa misy idirany betsaka dia betsaka mihitsy a izay hoe disadisa-behivavy izay satria rehefa tafiditra tao amin'ny palais de Windsor zany i Meghan tafiditra tao amin'ilay fianakaviana izany dia raha ohatra ka tadiditsika tsara fa tonga dia niakatra zany a ny populariteny a teo amin'ny anglisy ka maro zany a no hoe karazana fialonana aterak'izay zavatra zay zany a ato amin'ireto vehivavy izay hoe efa tao andapa foana izy hatramin'izay ohatra zao a i Kate Middleton izay vadiny prince William zao a izy no vedety teo hatramin'izay a nandimby ny princesse Diana rehefa maty ny princesse Diana izany a ka ny prince William nanambady any Kate Middleton dia izy zany a Kate Middleton zany a no nandimby an'izay hoe karazana popularité izay rehefa niditra nefa zany a i Meghan dia toa netiny zany a ilay hoe karazana popularité zany hoe nanao entrée en vedette zany a i Meghan tao anivon'ilay a fianakaviana dia somary nanakona kely zany a ny tableau an'ny Kate Middleton izany hoe fahatongavan'ny Meghan izany ka eo zany a ilay idiran'ilay ataontsika hoe ady terrain ka misy zany a ny hoe karazana toeran-tsizaka maromaro zany a izay hoe ifanaovan'ny roatota satria Kate Middleton zany a no efa ohatriny hoe efa zatra zany izy ary efa voaray tsara ao amin'ny famille royale izany fa i Meghan zany a no ilay ataontsika hoe zany hoe mbola soavaly vao a niditra an'ilay a fianakaviana ka tsy dia mafy orona loatra zany a raha ny hoe fijeriko zany a fanadihadiako ny personnalité an'ny Meghan niditra an'io a fianakaviana io satria nandeha tamin'ny fotsotra dia tsotra zany a ny amin'ny hoe fitiavana no lehibe indrindra zany hoe ny fitiavana ihany zany a no neritreretiny fa ilona ao anatin'io a fianakaviana io kanefa adininy fa fianakaviana izay a mitondra ny ataontsika hoe pouvoir izany hoe ny pouvoir ao amin'ny Angleterre izany a ny pouvoir eran'izao tontolo izao eo zany mantsy a ny ipetrahan'ilay hoe tsy fahaizana manao karazana anticipation zany a ny zavatra izay mety tranga satria raha ohatra ka mandeha amin'ny fotsotra sy amin'ny fomadio loatra zany no miditra ny fianakaviana goavana ohatran'ireny a dia izay lay hoe tsy misy na ny mpanoro hevitra any Meghan hoe inona ny zavatra tokony ataony ao ny attitude tokony ho raisiny ary tsy misy ihany koa zany a ny stratégie izay entiny tokony entiny ao ary tsy matanjaka zany a ny hoe inona ny objectif izay apetrany rehefa miditra amin'ny fianakaviana ohatran'ireny satria eo mantsy zany a no miditra ny ataontsika hoe politikan'ny fifandraisana ao amin'ny fianakaviana iray tena samihafa dia samihafa ny fomba nitaizanan'ny Meghan taty Amerika ny fombafomban'ny Amerikana indrindrandrindra koa izy a amin'ny hoe mahavedety azy tena samihafa amin'ny hoe
fombafomba ny zany atao hoe famille royale zany satria misy zany ny discipline manokana izay mitondra an'io karazana fianakaviana io satria dia voalaza atao amin'ny boky nosoratan'ny prince Harry daholo zany ny hoe alohany andeha ifankahita tamin'ny renibeny dia ny mpanjakavavy Elisabeth II zany dia nanontany any Meghan izy ainao ve ny manao ny révérence dia Meghan zany teny hoe efa haiko izy ny manao ny révérence fa nisy ihany zany ny hoe karazana répétition zany izay atao amin'ny andriambavy rehefa amin'ny fotoana ohatran'ireny zany de tsy maintsy manao ny karazana fombafomba zany ny hoe sa majesté zavatra ohatraohatran'izay zany no hoe discipline izay mipetraka satria na ny fotsiny zay fa na ny fomba fisakafoanana na ny fomba firesaka na ny karazana fombafomba rehetra atao amin'ny fifandraisana amin'ny mpiasa sy ny personnel dia efa fianarana manokana ihany koa zany izay karazan-javatra izay ka tena misy zany ny ataontsika hoe fahasamihafana amin'ny hoe fiainana aty Amérique du Nord. Zany rehetrarehetra izany zany ilazako amintsika fotsiny ny amin'ny hoe misy ny karazana fiarahamonina izay hoe tsy maintsy tokony hojerevan'ny olona izay hiditra zany ao amin'io karazam-piarahamonina io dia ny lakile dia ny efa nazavaiko teto ny hoe capacité d'adaptation inona zany ny foto-kevitra mitondra an'io fianakaviana izay idiranao io inona ny fombafombany ahoana ny fomba fisainany ary ny tanjona izay tratrariny zany eo amin'ny fiainana rehefa tsy mahafantatra zavatra ohatraohatran'izay zany ramatoa Meghan dia izay lay ataontsika hoe zany hoe le ataontsika hoe midona amin'ny rindrina satria raha ny fanambaran'ny Oprah Winfrey ohatra sy ry Michelle Obama dia nilaza an'izao fomba fijery izao hoe zaho izy alohan'ny hidirako tao amin'ny Maison Blanche dia fantatro ny zavatra miandry ahy izany hoe mila miezaka aho zany folo eny ozy izy noho ny vadin'ny président de la république rehetra tao aloha rehetra satria fantatro izy izy ny jugement tao aty amiko amin'ny volokoditro ny Meghan indray nefa zany niditra amin'ilay fianakaviana izay atao hoe fianakaviana goavana